Famatsimbola ny fifidianana tamin'ny taona 2024 tany amin'ny Rosia, kandida 12 no nahazo izany, hoy ny pasteur Mayol. Raha Ray Kongo samy manana ny filazany na ny zandary na ireo mponina. Fatiantoko ny orinasa Jirama, vokatry ny tsy fahampiny ny politika ny angovo, hoy ny mpahay toe-karena. Tompoko lasy sy tompoko vavy manolotra ny arahaba omba ampiraritso fa tsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MPS tonga soa indrainao atao anatin'ny fampirahalambavao amin'ity ariva ity koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana rahantenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Araka narahantsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mitsikafona tsikelikely ireo raha maloto ny tranga nandritra ny vanim-potoana ny fifidianana tamin'ny taona 2024 teto Madagasikara. Namoaka fanadihadiana ny I24 News fampalalam-baovao avy any ivelany fa firenena maro no nahazo famatsimbola tamin'ny Rosia nandritra izay fotoana izay ka anisan'izany i Madagasikara. Nanontany kandida iray tamin'ny taona 2024 moa ny mpanao gazetinay nanamarina izany. Ravitra Zafamahinina Tahirinena. Itiny ampahany tamin'ny horonan-tsary navoaka ny I24 News omaly vokatry ny fanadihadiana nataony sampampitsiklovana Amerikana makasika ny famatsimbola ny fifidianana novatsiny Rosia vola. Que la Russie aurait dépensé environ 500 000 $, soit près de 493 000 € pour soutenir un candidat du Parti démocrate d'Albanie de centre-droite lors d'élections en 2017. Mais également des partis ou candidats au Monténégro, en Bosnie et à Madagascar. Kandida malagasy nirotsaka ho fidiana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 miisa 12 nahazo famatsimbola avy tamin'ny Rosia ho pasteur André Mayol ary nanontaniana saingy ny abetsahany no tsy nitovy. 12 kandida nahazo fanampiana tamin'ny Rosianina tamin'ireny dia nisy mihitsy tamin'ny 2018 na ny mpitondra perinasa na ny mpitondra ny ala teo amin'ny toerany nareo premier ministre anankitelo izay efa teo hoe Belgique, Mafaly, Ravelonarivo, reny nahazo daholo, misy maromaro, Tamamahaleo, Sara Zorge, ny tenako ohatran'izany, tsy na maromaro zay nahazo tamin'iny. Fananao valandresaka ho an'ny mpanao gazety kosa androany tetsy amin'ny Tobira Tsimandrava ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarmaria am-pirenena mikasika indrindra ny rarata ny Ikongo nitondra fanazavana mikasika ny ampahany tamin'ny valin'ny fanadihadiana izy ireo tamin'ity androany ity. Jessica Miray Manora Andre Malala. Toy izao ny tatry ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarmaria am-pirenena mikasika ny tifitra tany Ikongo taoriny ampahany tamin'ny fanadihadiana natao. Olona 770 no efa nalainam-bavany ka zandary 7 voakasiky ny rarano efa vita fanadihadiana. Mbola anaovana fanadihadiana kosa ny polisy 5 sy ny mpandrarany fonja miisa 3 voalaza fa nanampy ny zandary tany Ikongo nandritra io tifitra io. 7 ny olona maty teo no eo izay tafiditra tao anaty faritra mena. Azo natao tsara ny soroka ireny fatiolona ireny ny Général Serge Jolet raha samy nanara-dalàna. Nanamafy moa ny tenany fa nisy ny fampitandremana mialoha ny tifitra. Nandeha nandamina ny premier adjoint chef district. Misy sarany eo misy vidéony eo ary anatin'ny olona natao fanadihadiana izy nilaza ny zavatra niezaka nandamina solo tena mpanjakana io satria ny statistika zany tsy tao toerana. Sy ny commandant brigade koa niezaka nandamina ny olona. Tsy nandaitra angamba ny fampirisana. Donc zany nisy ny fampirisana dia ny ananatina ny olona. Nisy grenade anaky 2 napoaka lacrymogène dia nisy grenade anaky 5 napoaka tsy le atsipon-tanana fa le alefa amin'ny basy lacrymogène ihany. Nisy tir en l'air atao samy tir en l'air daholo ny ankamaroany anao ty fidanitra zany. Après le ty fidanitra io nisy miteny hoe rano tsy mavola manko zany ary zay no manahirana amin'ny ty fidanitra rehefa maintien de l'ordre. Ty mantsy efa karazana maintien de l'ordre dia mieritreritra ny olona hoe tsy mahasamy tifitra dia lasa mety misy le atao hoe psychologie de la foule. Ny zavatra fantatra zany tsy voatana le olona na dia nisy zay ambaratonga zay. Izay ny valin'ny ampahany fanadihadiana nataony zandary
toy izao kosa nefa nambarany mponina tany Ikongo isa nanatry maso ny zavaniseho. Ery amin'ny vavahady ny gendarme le nanaovan'le zone rouge. Ambadika ao gendarme dia nandefa solo tegna 3 lahy ray aman-dreny ifampiraharaha mba hamoahana an'le dahalo. Dia ny fitahina zany ny vahoaka. Ary nisy filazana hoe asangany aby ny armanareo magnatogna aty anareo magnatogna aty amizay. Dia nagnantegna zany ny vahoaka fa hoe hamoaka ny dahalo. Dia nisy ihany le sommation. Nisy le sommation fa raha fantatry ny aty moa zay hoe misy sommation na sasana amizay. Dia raha nisy sommation dia nilefa satria sy mbola mahino pobasy firy ny aty satria atany zone blanche taloha. Dia raha nilefa ny olo dia lasa amizay ny rafale avy aty afara. Rehefa be ny ripaka teo, rehefa nangingigna, tonga dia nafindra ny gendarme aria afaran'le materia lay zone rouge. Ary dia nahita masony kabla tady voaly natao teo mihitsy ny vatategnako zao. Mba ilazana fa hoe tao agnatin'ny zone rouge no nahafaty an'ireto olo reto fa le reo olo sy ny antameny zone rouge mihitsy. Dia polisy, pénitentiaire, gendarme zay niarany tifitra tamin'ny fotoana io. Dia misy aza olo iasena hoe mba tahita raha maresadresaka dia voatifitra aby. Ohatraohatran'izay zany ny fitranga-zavatra. Mifamafao ny mikasika ity raharaha tany Ikongo ity. Samy hafa tanteraka ny fanehoan-kevitry ny zandary sy ny mponina any an-toerana ny aina ny zavanisy. Rehefa vita ny tifitra tao Ikongo, teny andalana ho an'ny fianarantsoa ny zandary niaraka tamin'ireo olona 4 voaroaroa tamin'ny fakana ankeriny ilay zazavariry. Dia toy izao ny zavantranga ho ny zandary. Teny andalana dia mbola nisy mponina be dia be fanaina tamin'izareo dia ny fanjevo dia teo tsy nahitana tsony reto ny olona 4 voatazo. Eritreretina hoe nisy namono ve reo, eritreretina ve hoe nitsoka ve reo, mbola mitoy fampitorana. Vao nangingina ny tifitra teo amin'ny tobiny zandary dia nalefa ny zandary nitsoka ireo olona 4 voaroaroa ireo. Ho kosa ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mponina niaraka tamina dahalo mpangalatromby. Le dahalo na baraokondreo lafa nanandreo le vola. Ny vola voarainy dia le dahalo na baraokona. Fotsitra zany. Fotsitra Nisy ny teny matsy hoe maty koa le dahalo. Sisy maty io. Tsy hita zany nale. Nalefandreo zany le dahalo. Nalefany ko. Satria nisy mpangalatra mamboen'ny ndahy tolongona teo niaraka taminazy. Niaraka tamin'ny dahalo tao agnatin'ny violon tao. Dia nomba tambany taminay teo lasa navaratragno. Lasa agnaby heta hozy. Izy 4? Lasa agnaby ny 4 miaraka amin'le dahalo le mpangalatra mambiny. Efa nalefany gendarme. Okaloha azavao tsara, 4 le nangalatra an'le varira. Dia nisy mpangalatra mamboa niaraka violon raiky taminazy tao. Dia nalefany le favy teo. Dia efa nangingigny aby ny fokon'olo dia nalefany agny lefa. Après le tifitra io? Après le tifitra. Lasa amin'izay izy niaraka niomboka amin'igny lefa koa. Raha nitatra nataon'ny zandary atrandy dia maty nisy namondo ny fianakavian'ireo olona 4 voaroaroy. Ino izany no tena zavanisy marina. Samy manana ny fanehoan-keviny avokoa na ny zandary na ny mponina ny aina ny zavanisy tany an-toerana. Ny tsapa misy ny ayay ao amin'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana eto amintsika na tonga ireny tranga ireny. Afanamoaka fanambarana kosa ny syndicat des administrateurs civils de Madagascar naily antsoina hoe SINAD izay manameloka ny fanesorana ny lehibe ny distrika tao Ikongo. Lasa mitsabaka amin'ny asam-panjakana ny olombofidy sy ny olombotendry hoy ny SINAD amin'izao fotoana izao. Mbola Jessica Miray sy Manora Andriamalala hatrany. Nivoaka tao anaty filan-kevitry ny ministra ny alarobia ny lasa teo ny fanesorana tamin'ny toerany ny lehibe ny distrika ny Ikongo. Izay miendrika ho fanasaziana azy ho ny syndicat ny administrateur civil eto Madagasikara. Tsy nanao adisona izy anefa no esorina teo amin'ny toerany. Nantsoina nanao regroupement taty nihona tamin'ny filoham-pirenena ny lehiben'ny distrika rehetra eto Madagasikara. Absent zany le raha namana no miseho ny zavatra tany Kongo. Dia inona ny maha responsable azy? Raha tokony ho izy ny tokony adjoint zany no feky tena ny sagina satria ny adjoint tao. Dia nefa napetraka amin'izay ny fanontaniana moa ve reo force de sécurité ireo nitifitra reo mba niantso ny lehiben'ny distrika na ny lefitrany satria zay ny asanay izahay no manao ny sommation fa sy ny force. Dia moa ve avela zahay hanao an'izay zavatra zay na io grève ny katso na
nan grève eny amin'ny magronge tokony ny préfet no mitsangana egny fa sy ny force de l'ordre fotsiny no avelanao mandeha egny satria izahay araka an'izay texte zay no lehibe ny OMC ny représentant de l'état ny préfet sy ny chef de district any amin'ny niveau fa ny OMC naty ny premier ministre lehibe ny gouvernement no président de raha fa samby resaka responsabilité zany no tenenina de izy ny tena responsable voalohany amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny premier ministre lehibe ny gouvernement de aizy izy am'izao fotoana zao mbola miasa fa ny chef district no ny sorony tsy vao izao ny synady no nisy ny fitsabahana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny efa matetika zay mitaraina hoe misy zavatra manahirana eto lasan'ny mpanao politika tsy tokony hanana fahefana mamindranay ny mamindranay lasan'ny olom-boafidy no misafidy hoe raha any no nataovy chef district aminay ity raha any no nataovy préfet aminay ity tsy zay anefa ny texte fa pouvoir discrétionnaire ny ministère ny intérieur sy ny décentralisation no manendry sy manala tsy hijanona ho fanambarana fotsiny intsony ny toy ny fangatahany synady raha mbola mitony antsojay atao amin'ny administrateur civil eto Madagasikara hiakatra amin'ny dingana ambonimbony kokoa izy ireo raha mitoy izao antsojay fitsabahana andraikitra ataon'ny mpanao politika izao toy ny raharaha tany Kongo izay hatrany dia nitondra ny heviny mahakasika ny fitifiran'olona tany antoerana tamin'ny 20 aogositra farany teo ny teo anivon'ny CNDH na ny voameram-pirenena maleo tena misahana ny zon'olombelona mitaky ny amoahana ny tena vokatry ny fanadihadiana moa izy ireo raha vorazafy-mahina tahirinena ankoatra ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny CNDH na ny voameram-pirenena maleo tena misahana ny zon'olombelona bitiaka ihany koa izy ireo ny voan'ny vokatry ny fanadihadiana izay nataony tompona andraikitra mivantana amin'ny fahafatesan'olona ampolo ny tany Kongo takina ny voan'ny fanadihadiana enquête judiciaire amin'ny tiraratia arioka le izy mba hoentina eo anivon'ny fitsarana tsy atao ohatry ny tany maro voay hoe nisy olona 12 natokana anakieny na viato enina viato tifitifirin'ny miaramila maty izy 12 heritaonitsika taty aoriana tamin'ny novembre 2022 zany mbola tsy fantatra hoe inona ny fipetra voaray tsy ho atao ohatran'izay zany fa alao mba hoentiny eo anivon'ny fitsarana ity raharaha ty de mba ivoaka zany zy tokony mba hoe ho fantatra raha tokana anao fadosina ampitandro ny filaminana de aoka ho ampiarina amin'izy ireo ny lalàna raha to kosaka hoe voamarina fa tsy misy fadosony de oka ho avoaka ihany koa zay fa tsy hoe afenipenina fotsiny ihany nanamafy ny CNDH fa malemy ny fahefam-panjakana matoa mahazovana ny fitsaram-bahoaka ary mampiatradiana ny eny anivon'ny fiarahamonina matoa zay ny dina sy ny fitsaram-bahoaka mahazovana de malemy ny fahefam-panjakana inona ny mampalemy amin'ny fahefam-panjakana mahatsapa ny vahoaka hoe izy no mbola mahery no ny ataotsika hoe mpitandro filaminana moa iny zany nitandroka aro ny vozana sady iny ataotsika hoe hery farany ampisehoana an'izany hoe fahefam-panjakana zany ny fakana olona tao amin'ny biraon'ny polisy efa nisy taloha fakana olona ao am-ponja efa nisy taloha de tia ao amin'ny biraon'ny gendarme indray no fakana olona satria eo zany le fokon'olona mirahina ao anatin'izay diny zay de hoe moa ny tsika malagasy hoe mifiraisakina no hery akanga maro tsy vakinam-bo de matsapa ry zareo matanjaka de lasa nisy an'izay nidina tany Kongo moa teo anivon'ny CNDH nanao fanadihadiana ataorian'ny zavantranga ka tamin'izay no nahitan'izy ireo fa nahitana zaza varira laykely tokony roa taona sy tapany tovitovy tamin'ilay nalaina kely hita faty tsy voamarina nefa na izay tokoa ilay zaza na tonga ny fahatezeram-bahoaka na tsy ankoatra ny fahafatesana reny mpianakaviana izay no tetitetehina fa androany dia nitondra ny heviny ny pasteur André Mayol mahakasika indrindra ny fitoanandoam-pirenena takin'ny mpanohitra miankana amin'ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana sisa no anatanteraka izany na tsy ho izy etsakilany laza izy fa miankana amin'ny fipetra takina isaky ny kandidat tsiraray avy no ilatsany ho fidiana amin'ny taona 2024 na tsy fanadihadiana zaro antoko politika eo amin'ny fitondrana sy eo amin'ny mpanohitra io zany
karaha ohatra hoe miara-manaiky daholo ny mpitondrana sy ny mpanotra manao ny lizy dia za latsaka mpanelanelanao foana aloha hoe mba atateraka an'izay fa nietreretin'ny andany sy ny kilomita perama ny firotsana amitaonao avy aloha zany dia miakina amin'ny fahafenon'izay fepetra takina ho tonga am'izany fa za eo afandrosaka atao dia efa fantatra daholo ny fepetra takina am'izany raha teo lany ianao fa raha tsy mahafeno ny fepetra eto toerana sy hatrany velany ianao eo koa ny famatsiana arabola dia aleo tsy manao tsony fa raha feno indray ny fepetra azakazako eoko zangy izao ny tsara toerana indrindra amin'ny kandida fanompanabetsaka kosa teo amin'ny andro iraisam-pirenena momba ny demokrasia ny fandarana miara-manonja akoatra ny fanehoan-kevitra mikasika ny fanaovana ny kopia faobe eto Madagasikara. Anisany koa ny resaka manodidina ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny tahakana mahazatra. Zavandray maefa sy Andrakoto Malalary no amitina amintsika ny fandarana tamin'ity androany ity. Androany no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia. Raha ny fanapa-kevitra no raisin'ny firenena mikambana ny taona 7/7/2009 ao anatin'ny fanambarana maneran-tany demokrasia. Ny fahefana tantanin'ny vahoaka no azo andikana io teny io ary maro ireo teboka maritana an'izany ka afaka ilazana fa jadona ny firenena iray. Noentin'ny solombavamboaka ny Madagasikara androany famorona makany amin'ny fanjakana jadona no misy eto amintsika. Ireo note efa navoaka ny vondrona Europianina manamarina fa miamidina ny fanajana ny demokrasia. Tsy misy ny fizaram-pahefana araky ny tokony ho izy ka miteraka lafin-javatra maro zany. Mijanona ho lalàna antsoratra fotsiny ity fifanarahana mikasika ny demokrasia ity eto amintsika. I volana maro nandritra ny taona vitsivitsy no hoe meratsy ny fampiarana ny demokrasia eto Madagasikara, mia tsy misy demokrasia eto Madagasikara dia tsy disotsika zao tontolo zao izay mitodika ety amintsika amin'ny masony no efa miteny amintsika io ary efa manome noty ho an'ny Madagasikara. Ho an'izy ireo noty ireo ho an'ny firenena anankiray ho an'ny Madagasikara ary izany tokony hampiatra an'izany demokrasia zany eto Madagasikara ny mpitondra. Raha feheziny io resaka io dia tsotra fotsiny hoe entiny ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao mirona makany amin'ny fanjakana tsirefetsy sy mandidy, makany amin'ny fanjakana manao didy jadona ny fitantanana amin'ny firenena eto Madagasikara. Mipetraka ho antsoratra fotsiny ny lalàna izay mifehan'izany demokrasia zany, izay mifototra averiko fa mifototra amin'ilay fanambarana iraisam-pirenena mikasika ny demokrasia. Nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny fanaovana ny kopia faobe izay miantona ihany koa ny tenany. Itsikitsika tsy mandeha irery fa ao raha misy dikany matoa sesilany ny fanambarana mikasika izany io hatrany nambarany. Misy dikany matoa ireo syndika ireo mitsipaka tsy hanao an'ilay izy miala tsy hanao azy fa ilaina ny fanaovana an'io. Raha ohatra ka tiana anaraka ny toetrandro ny zava-misy eto Madagasikara, matoa ireo mandatsy hanao an'ilay izy ao raha. Na misy teritery, na misy kajikajy isan-karazany, na misy zavatra tena mivoana amin'ny lafiny teknika fa averiko fa miara-manaiky tsika fa anisan'ny lesoka io fahabangana sy tsy maharaka ny toetrandro ny zon'ny mpifidy sy ny lisitry mpifidy sy ny isam-poniny io fa tsy io ny tokony ho ararotina anaovana kajikajy politika hoentina makany amin'ny fifidianana. Ny trangany zavatra tahaka izao dia afaka ilazana fa kion-dalana tsy azo idivirana ny firosoana amin'ny fikaonan-doham-pirenena. Maro loatra ireo endrika kajikajy politika mitranga amin'izao fotoana izao, indrindra fa akaiky ny fifidianana. Ny vahoaka malagasy hatrany no mizaka ny mafy, ny mpitondra mbola manao be marenina miziriziry tsy mety iroso an-databatra boribory. Ny pejiny toekarena tsy mahagaga intsony raha ananan'ireo kompania tsolika vola be amina miliara ny orinasa mpanjakana jirama hoy ny mpahay toekarena Hugues Johnson androany. Tsy mahay mitrandraka ny arena eo ambany mason'ny fanjakana amadiana izany ho angovo ary tsy ampitraikefa ihany koa amin'ny fitantanana any Madagasikara. Ravirazafimainina sy Tahirinena. Nanamafy ny ministry ny vola sy ny teti-bola fa ananareo kompania tsolika 700 miliara ariary ny jirama ao amin'ny volana Jolay 2020 sy 2020. Nisy ihany koa anefa ny fanampiana arabola avy tamin'ny fanjakana 200 miliara ariary kanefa faty antoka hatrany no misy. Tsy ho tafarina anefa ity orinasa mpanjakana ity raha tsy manova paikady ary mametraka politika ny angovo mazava ny fanjakana hoy ny mpahay toekarena. Etsy ankilany
bodony ity orinasa ity ireny koa ny famokarana angovo kanefa tsy maharaka ny filanimponina intsony ny famokarana. Isika nefa afaka mitrandraka ny angovo azo avaozina amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro sy ny rivotra ary afaka tsy miantehatra amin'ny fampiasana solika. Sarotra be hoe mameno le volo io satria tsy ampy le fotodrafitrasa ohatrany hoe anarenana tsikelikely le fahatantoka. Le politikan'ny énergie mihitsy tsy misy satria raha tena anao politikan'ny énergie tsika dia efa manokana investissement public na mitady partenaire anao an'ireny zavatra ireny. Ary nisy raha ohatrany hoe partenaire le tonga teto dia lasa nandeha le olona satria ohatrany sakatsakanana. Fa io zany raha ohatra hoe tena anao tsika ny collectivité nge afaka omena vola koa manao barazy kelikely ahafahany manao an'le izy. Tsika zany tsy mbo mieritreritra mihitsy hoe ireo mpianatra nivoaka ireo andao ampiasaina hanao an'le resaka énergie eny akatsy be dia be manao doctorat na énergie. Ny fananganana orinasa famokarana angovo no tokony amporisihana ary ampifanarahana amin'izay ny politika ny vola eo anivon'ny banky FIB ahafana manome tahambany ireo manangana orinasa sy manafatra ireny antsoina hoe panneau solaire ireny ho iatran'ny fanazavana. Mahakasika ny FEC kosa na ny facilité élargie de crédit azo eritreretina ho mifanaraka amin'ny tontsom-pirenena ny ampiasana ny andiany fahatelo izay azo mitetina raiky amin'ny 3.5 tapitra isa $. Misy fitondrana ny ray andro any eto Madagasikara. Tena mieritreritra ny anao an'izay dia avitry Madagasikara ary voaveriny io vola io satria tsy misy trosa tsony zany ny jirama tsy mitady solika tsony dia ny fanjakana zany subvention amin'ny fanjakana dia mamerina ny volandreo pétrolier dia tsy zay izy dia afaka madiodio anao amin'izay fotoana izay. Fa tsika zany tokony mandaha mihitsy hoe vola izay omeny olona ka tsy mifanaraka amin'ny zavatra tediavintsika. Fa raha za zany ohatrany hoe mahazo an'izany facilité de crédit zany tonga dia avy hatrany dia ao amin'le fanaovana an'le angovo mihitsy. Vavao avy any Manakara dia nisehona trangana fanafiana tao Manakara ny sabotsy lasa teo. Tovolahy iray ampiasana kioska any an-toerana hamonjy fodiana no nisy nanafika teny andalana ka dia lasa tao anatin'izany ireo finday sy ny fitaovana fampiasana ity tovolahy ity ho any amin'ny fivelomany izany. Fangisa José Leto, MPS Manakara. Trangana zifandriampalemana tovolahy iray mpanao kioska eto Manakara andeha hamonjy fodiana no nisy nanafika ny sabotsy 10 septambra lasa teo. Tokony tamin'ny Norariva teo eo mitantara ny zavantranga ilay ny aramboina. Da iaho avy tamin'ny pont fanasana tobily eo da nisy bandy faday amin'izay nagnaraka anahy da tsy vakeky lomagna raha igny dia nagnaraka anahy izy da mody calme avao eo da hitako avao dia farako eo veriko hoe zavatra sy araha zany avy manja avy eroy teo da mipody simky da usahiny teo nagnaraka anahy teo dia avy manja da nitodika avy afara igny tonga da nikisy ny tamin'ny tongo. Zaho fotsiny izy nataoko anao aray mora fotsiny izy natanahy izy lasa zany da liviko aminao nikisy ty araka mianso vonjeo misy izy tonga da naolaka andreo n'igny amin'ny lalana igny andrefako igny satria ahy defa tena takisy ny fivina amin'ny lalana igny andrefako amin'ny fasipasiko ny saraka da natosika andreo nisy ny telo amin'izay aho defa nirafatra amina vodin-draha amin'izay aho fa ny telo da nasipako ny cartable ko igny veriko hoe vola misy ny cartable igny zany tadiavindreo da nasipako indreo manisy capichon aby ka sy hitako misy indreo fioko amin'izay indroy tamoatiko. Da fa avy amin'izay koa namely fikoko indreo amely ny sipoko tenga magneritrerety indreo tamin'izay da nakariko ny kalagny daka igny ny kalagny fioka igny da itsiko ny voafiko zay na tonga ny ahitra io da nifatorandreo satria nitafy kasine aho da ny kasine nitafiko amin'izay igny na matorandreo anahy. Efa day reto mpanafika ireto raraka ny fitantarany atrano no ilay anso nataon'ity tovolahy ity kosa no nahafantarany tao an-tragno fa nisy nagnaraka afara ity zanany ko dia nanao fanarandy avy hatrany izy ireo niaraka tamin'ny fokon'olona tao am-bokala. Tao ren'izay dia nandeha Iresabe nanongono nagnarana mpandraharaha izay mipetraka eny an-toerana sy izy zany fa Andriamato Ianka nefa raha tena niresaka tamin'ity mpandraharaha ity zahay dia fantatra fa tofa nisorapotaka azy tokoa ilay izy. Eny hatramin'ireo fianakaviany voatavika aza dia tsy nanana ayay amin'ity mpandraharaha ity. Da magnambara eto sy manana ayay amin'ny Ianky ahy ka mety misy olo avao koa ndeha te hisopatra anazy sady raha iarana ambadika agny da terina kekikeky anazy eo magnanontona anazy. Iay sy natratra anazy ambody omy nagnano an'izany da tena sy managneritreitra amin'ny Ianky ahy. Hita velona ihany itsy lavina ilay nisy nanafika rehefa natao ny fikaroana nanodidina ilay toerana izay niansoan'ny farany saingy efa sy nahasairo tegna intsony ity farany.
Tao ny fisaboana sy ny fikarakarana azy tagny amin'ny hôpitaly moa dia efa tafaverina soamantsara ao an-tokantrano misy lavina amin'izao fotoana izao fa mbola mitoy kosa ny fanadihadiana izay tao ny mpitandro filaminana. Afatapitra androany kosa ny roa fitopolo ora fiam-potoana napetraky ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony izay mitaky ny andoavana ny indemnité de technicité fandrahonana ny valin'ny fitakinay ho ny syndicat raha nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny andrefanambojanahary tamin'ity andro an'ity. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Ny alatsinainy teo no nanao fitakina ny syndicat ny mpiasa eto anivon'ny ministera ny fampianarana ambony. Anisan'ny notakiny izy ireo ny andoavana ny indemnité de technicité ao anatin'ny 12 ora. Tapitra androany ny fiam-potoana nomeny izy ireo, saingy tsy nivaly ny fitakiny ary sy mbola nisy ny fifampiresahana teo amin'ny minisitra sy ny mpiasa. Fandrahonana azy no voarainay ho ny syndicat. Ny andrandra fifampiresahana mahana ny olana. Gaga ny tena fa toa hery famoretana, fampitahorana, convocation avy amin'ny gendarme, androany amin'ny roa. No azo ny président sy ny vice-président. Convocation ho any amin'ny DRH no azo menace amin'ny fanapana karama. No azo ny SGA ny syndicat. Gaga ihany zahay hoe ray aman-dreny ve no mitondra ny ministera ny enseignement supérieur sa inona. Manodidina ny arivo ny mpiasa ato anatin'ny syndicat izay efa manana taratasy manamarina ny fijoroany ara-dalàna avy amin'ny préfecture an-tanàna Antananarivo. Iroso amin'ny fitokonana faobe izy ireo raha tsy misy nivaly ny fitakina. Fa nanapa-kevitra izahay androany fa iroso amin'ny fitokona faobe tompo-kilasy. Hoe asangano ny tanana fa eketsika fa iroso amin'ny fitokonana faobe isika. Metraka ny taratasy zahay 48 heures na 7 ora préavia amin'ny tompona andraikitra mahefa rehetra fa afaka 7 ora izahay dia hitokona tompokilahy sy tompokivavy. Vamaraina moa dia efa feno mpitandro ny filaminana manodidina ministera ny fampianarana ambony teny fiadanana androany. Nakato ny ministera ny vavahady ka tsy nahazo niditra ny fefy raha tsy mampiseho ny badge. Gaga izahay ho ny syndicat hoe sarotra veny mamaly ny fangatahanay. Fatafiakatra roapolo kosa ireo namony ainy nandritra ny fifandonan'ny sambo roa tao Apondrabe Atsoy ny alahady lasa teo 12 tamin'izy ireo dia zaza avokoa raha olon-dehibe ny valo hafa raraky ny vaovao ray. Ny tsahatra nanomboka omaly kosa aloha ny fikarohana hoy ny avy eo anivon'ny APMF na ny agence portière maritime et fluviale. Antony nandraisana ny fanapahan-kevitra ny tsy fisiny ny filaza fahafatesana na tsy fahitana ireo fianakaviana intsony. Ny sokatra nanaraka izany ny fanadihadiana mikasika ny Antony izay tena Antony natonga ny loza sy ny andraikitry ny tsiraray na ilaintsona hoe enquête de sécurité araka ny fantatra. Vavao ny mety ho toetry ny andro dia somary angatsika ity herinandro ity hoy ny teo anivon'ny sampana-pamantatra ny mety ho toetry ny androany tao anatin'ny pejin'izy ireo. Idina ny maripana ho antsika eto Analamanga ary ny manodidina. Avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Saika nitaraina tamin'ny fiovan'ny toetry ny andro lasa nangatsika avokoa ny rehetra. Somary nanjombola tamin'ity herinandro ity ny masoandro ary nisy tsirodrivotra nanampitrotraka izany. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana-pamantatra ny mety ho toetry ny andro dia mbola mijanona ao anatin'ny volon'andro ny ririnina isika amin'izao hatramin'ny fiafaran'ity herinandro ity. Misy ihany koa ny tsirodrivotra alizay raha ny vaovao hatrany. Isy fidinana hatrany araka izany ny maripana ary anjombona hatrany ny andro raha toa mety hiserika malefaka mihitsy any amin'ny faritra manodidina Antananarivo. Vinavinaina ho 12 degré Celsius hatramin'ny 13 degré Celsius ny farany ambony. Atahorana noho izany mety hisian'ny sery sy aretina madinika ao anatin'izany atsika izany ka any an-tanana antsika rehetra mba ho mailo hatrany. Ny vavamaresaka iraisam-pirenena dia tonga maro ireo lehibe finoana sy fomban-drazana maneran-tany namaly ny antso amin'ny anatanterahana ny kongresy ao Kazakhstan. Mitovy avokoa ny nambaran'izy ireo dia mila fametrahana ny fifampiresahana maritra mba hisiny ny filaminana ary ny rariny. Avitra Sondrabe eo amin'ny sary ny Euronews sy KTO narindra ny Mathieu Prince.
Tanterahana ny Ursultan ao Kazakhstan ny Kongresy fahafito ionan'ireo lehibean'ny finoana maneran-tany sy ireo lehibean'ny fomban-drazana. Omaly alarobia 4 ny volana septambra no nanomboka izany. Maro ireo lehiben'ny finoana manerana izao tontolo izao no tonga manatrika ity fihaonana lehibe ity entina andaniana ny mikasika ny fampivoarana ny ara-tsosialy sy ny ara-pinoana eo amin'ny lafiny maha-olona taorian'ny fandalovan'ny valinaretina Covid-19 ireny. Antony iray ihany koa ny fametrahana ny fifampiresahana eo amin'ny samy-pino araka ny finoana misy azy avy sy ny multilateralisme. Isan'ny voaasa amin'izao fihaonana izao ny Papa François avy amin'ny Fiangonana Katolika Romanina. Nanizingizina ny tenany fa manandanja lehibe ny fifampiresahana eo amin'ny olona rehetra mba hanamafisana ny multilateralisme. Endrika nentin'ny ilazan'ny fihetsika tsy mety ataon'ny Russia satria izy ireo dia efa ny volana febroary lasa teo no niezaka mitazona ny fifandraisana ara-diplomatika tamin'ny Moscou. Nanamafy izay fanambarana izay ihany koa ny filohan'ny filan-kevitra pontifikaly ho an'ny fikambanana kristianina dia ny kardinal Kurt Koch fa zava-dehibe ny tokony isian'ny fifampiresahana mba hamoahana fanambarana mitovy mikasika ny rariny sy ny filaminana manerana izao tontolo izao. Ity fihaonana ity dia notanterahan'ny filoham-pirenena Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ny taona 2013 izay nahitana delegasiona avy amin'ny lafim-pinoana maneran-tany miisa 17 ao Kazakhstan hatrany no toerana hanatanterana izany. Ho an'ity fihaonana fanimpitony ity dia anjatony ireo tonga namaly ny antso izany hoe misy ny fivoarana ary manana tanjona lehibe eo amin'ny fiainana izao tontolo izao ny lafin'ny finoana. Tahaka ny mazatra dia ny fandarana ahona marina raha ny fandarana Global News avy hatrany no arahinao aorian'izao fotoana ny fampiranana vaovao izao. Aorian'izay kosa ny rono tsara indray miseho fa mitondra lohateny hoe Le Monde d'après Jurassique. Ny sampana fampiranana vaovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray. Tompoko lasy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.